dia mbola faly miarabantsika rehetra mianaran'i Jesosy indray a amin'izao takariva zao izay ao anatin'ny sehatry ny atao hoe zoma biblika na vendredi biblika ary tena misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny arena lehibe ananantsika amin'Andriamanitra ny amin'ny fananantsika olona samihafa izay manana traikefa izay azo ampiasaina ao anatin'izany fantarana ny ambaindany fanjakana ao anatin'izao tsika no hianatra izany atao hoe ny fahazavana manoloana ny fahamaizina izay hitantsika ankehitriny ao amin'ny maniran'izao tontolo izao. Melohan'izany rehetrarehetra zany nefa dia andolontsika hiaraka angataka ny fitarian'ny fanamasina mba tsy hiteny tahaka ny programan'izao tontolo izao fotsiny fa mba angataka izany fitarian'ny fanamasina zany tsika biary vavakantsika rehetra. Fifaliana lehibe ho anay Andriamanitra raina io ny mbola mirotsaka eo amin'ny tany mboloboka ao hanao ny asanao ary hizara izany fitiavanao zany amin'ny olombelona rehetra. Iarahana aminay ary mbola hitenenana aminay andray ao amin'ny fiangonana loterana malagasy. Koa dia mangataka ny fanatrianao feno, mangataka ny fitarian'ny fanainao masina na ho anay izay miteny na ho an'ny mpiaino dia mba tena nivoninahitra ao Jesosy misy eo anatin'izany. Ianao no hiasa ao anatin'izao fotoana izao ary handroaka ny aizina rehetra tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankely avy Nazareta. Dia misaotra izahay Tompo fa ianao no hiteny aminay. Misaotra mpamonjy. Amen. Izao zany tsika dia hianatra hiara-hianatra tsika tsy hoe zarery na mpianatra fa tena hiara-hianatra tsika ny amin'izany atao hoe fahazavana manoloana ny fahamaizina izay misy amin'izao fotoana izao. Hitantsika tsara fa raha atao hoe tsy resaka zavatra teolojika be na mbola hisarika ny saintsika ao anatin'izay sehatra izay fa raha mijery fotsiny tsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao na ny fiainantsika andavanandro fotsiny jerevantsika dia hitantsika fa tena miaina ao anatin'ny tahaka ny hoe délestage isan'andro no ilazana anazy na dia misy aza ny manana jiro. Ny zavatra tiako resahana eto dia hoe karazana délestage ara-panahy na hoe fahatapahan-jiro ara-panahy na dia misy aza ny ampoule izay fantatsika fa mety manerana ny trano dia indraindray toa tahaka ny hoe maizina ihany le izy. Inona ny antony nitenenako an'izany ary inona ny antony nahatonga anahy safidy an'ity loahevitra ity androany satria ny tena zava-dehibe tamin'Andriamanitra zany hoe fahazavana izany. Raha atao hoe mijery fotsiny tsika tsy hoe hianatra sekoly alahady ka mbola amerina ny baiboly indray fa ho antsika izay mbola ataoko hoe mbola eo andalam-pianarana an'izany ten'Andriamanitra izany dia te hampatsiahy fotsiny any amin'ny programan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany indrindra izany hoe hitan'Andriamanitra fa aizina ny nanarona ny tany hitantsika ny amin'ny Genesis toko voalohany zany ary manambara izy ny amin'izay hoe aizina ny manarona ny tany ka dia tena ny zavatra namboariny voalohany indrindra dia hoy izy hoe misy ny mazava fa maninona raha ny fahazavana ny hitan'Andriamanitra fa zavatra tsara indrindra voalohany indrindra tiany namboarina na hoe isy voalohany indrindra amin'izao fiainana izao. Dia tsy valabitra amin'iny zavatra iny satria fantatsika fa isika rehetra amin'ny maha olombelona dia tena mila n'izay hoe fahazavana izay ka dia izany indrindra no angatahantsika amin'Andriamanitra mba tena hoe tsy toerantsika ao anatin'ny fahamaizinana fa mba tena andraisantsika an'izay mazava izay. Ny zavatra niseho dia hoe ao anatin'ny testamenta vaovao dia hitantsika tsara fa na mbola namafisin'Andriamanitra izay zavatra izay
ary nandefa ny fahazavana izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tena hoe hanazava antsika tsirairay avy. Nametraka lohahevitra teo amin'ny soratra ny hoe mpaminany Isaia 1:20 izay nivakiana teo ny amin'ny manomboka amin'ny 5 dia ny zavatra mahagaga dia ny hoe miteny amintsika Andriamanitra mbavantana zany hoe aizy na ozy izy ny manarina ny tany aizy pito, tena hoe aizy pito kanefa amiko sy aminao izay mijery amin'izao fotoana izao no tian'Andriamanitra nanampisahana zay fahazavana zay. Inona ny antony zany? Dia mety manontany teny ianao hoe ohatrany tsy mendrika an'izany na za koa raha dia mitena zany hoe tsy mendrika an'izany. Eny fa na dia manao an'izao fandarana zao hoe maninona no zany voafidy hanambara nyty fahazavan'Andriamanitra ty androany. Dia io dia tsara marena fa tsy miankina amiko sy aminao le izy, fa tena miankina tanteraka tamin'Andriamanitra izay atao hoe Andriamanitra te ampiasa asy ianao hizara zay fahazavana zay eo amin'izao tontolo izao. Ary tsy mba mitovy amin'ny fomba fifidin'ny olombelona ny fomba fifidin'Andriamanitra, fa izy dia rehefa mifidy dia tena hoe ny adala amin'izao tontolo izao na antsoa ny ampamenatra ny endry. Zany hoe tsy miankina amin'ny fahendreko sy ny fahendrenao na ny fahalalako na ny fahalalanao ny antsoan'Andriamanitra asy ianao, fa amin'ny alalan'ny fahasoavana. Zany hoe tena fomba fifidianan'Andriamanitra mihitsy zany le izy hoe tsy mba le olona zay mihevitra ny tena no mahay, mihevitra ny tena no endry, na mihevitra ny tena no efa manana ny mazava. Tsy izay akory ny ten'Andriamanitra antsoina, fa isika sy ianao zay tena hoe mikatsaka marina n'izany fiainana mazava izany. Fantatr'Andriamanitra nge ny fiainako sy ny fiainanao na eto an-toerana ianao na any alavitra any ianao dia fantatr'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao, fa samy mila ny fahazavana io tsika. Ary raha mijery ny fiainan'ny zanaky ny Efelema na hoe ny fiainantsika ao amin'ny fiangonana Luterana Malagasy, sy hijery fotsiny amin'ny hoe fiangonana hafa, dia hitako fa fantatsika loatra ity ten'Andriamanitra ity. Tena mahafantatra tsika fa saingy indraindray amin'izao fotoana izao rehefa mahita ny commentaire samihafa dia hitako fa maro ny mahalala, fa maro ny resy lahatra, fa ohatran'ny manana fahazavana ihany tsika fa tsy hitan'ny olona mirehatra le izy, tsy hitan'ny olona amin'ny alalan'ny fomba fitenitsika, tsy hitan'ny olona amin'ny alalan'ny fomba fijerintsika ao anatin'ny masontsika io, tsy hitan'ny olona amin'ny alalan'ny fomba fitafintsika, tsy hitan'ny olona amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika, amin'ny alalan'ny any amin'ny lalana alehantsika, tsy ahitan'ny olona zay fahazavan'i Jesosy zay. Ary eto zao dia mahita hitanareo fa misy labozia eto akaikiko eto ary matetika rehefa mampianatra dia hoy za hoe matetika ny labozia antsika tahaka nyty labozia anankiray ity zao zay asehoko anao amin'izao fotoana izao dia labozia haingo-trano izy ity. Tsy foky mihitsy izy ity nameny olana azy dia tsy foko ampiretina mihitsy le izy. Hany ka tsy nandaitra ny mahalabozia anazy. Fa eto zao dia mahita labozia tsika ero dia mamelana anareo fa alolo izy ampiretina satria zay no antony nanamboarana ny labozia. Tsy natao karazana haingo-trano fotsiny, azo ataontsika haingo-trano ihany izy, saingy mila avelantsika hampiasa izay ao anatiny. Inona ny anton'izay? Dia tahaka ny hoe ny tenin'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Ny tenin'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao tahaka nyty baiboly ity. Raha ny baiboly zany efa nomen'Andriamanitra antsika satria fantany fa tao anatin'ny aiziny tsika, tao anatin'ny tsy fahalalana ny teniny tsika, tao anatin'ny tsy fankatoavana ny teniny tsika, tao anatin'ny tsy finoana ny teniny tsika, dia hitan'Andriamanitra fa mila ny fahazavana. Inona moa ny anton'izany? Dia ny mba hahatonga asy ianao hisantatra sady zany fiainan-danitra zany, fiainana feno fifaliana, feno fiadanana, izay no antony. Ary mba hahatonga antsika rehetra mba ho voavonjy ho any amin'izany fiainana mandrakizay zany. Ny baiboly raha atao hoe ataontsika haingo-trano, manana karazana baiboly marobe ato an-trano. Kanefa rehefa tsy vakiana ireny dia mitovy amin'ny olona tsy manana ihany, ary ny vokatry ny fiainan'ireny olona ireny dia mitovy amin'ny vokatry ny fiainan'ny olona izay tsy mivavaka ihany. Kanefa mampalahelo an'Andriamanitra zany hoe izasy anao izay efa nomena mahimahim-pona ny tenin'Andriamanitra dia tiatsika irentirenty ivelany fotsiny, asehosehoantsika fotsiny hoe za nge mivavaka e.
fa rehefa misokatra ny vavanao tsy hita le fahazavana. Rehefa mandeha ny tongotra ao tsy hita le fahazavana. Rehefa manokatra ny tananao ianao tsy hita le fahazavana. Zay ny mampalahelo an'Andriamanitra. Ka eto zany dia te-hiteny aho hoe matoa-tsika rehetra mbola nantsoan'Andriamanitra hanompo azy dia tena tiantsika senao hizara zay fahazavana zay. Raha mijery fotsiny ny tantara ny antsonany Jaona, izy hitantsika amin'ny filazantsarany Jaona zany. Hitantsika tsara fa voalaza hoe tonga tamin'izao tontolo izao ny fahazavana fa niaizina ozy izy tsy nandray azy. Taona voalohany toko 15 tsy nandray azy niaizina kanefa tsy nanakana an'Andriamanitra zany hoe hijanona fotsiny izy rehefa tsy nandray zany niaizina dia avela amin'izao. Fa nahita hevitra foana Andriamanitra amin'ny Mahandriamanitra azy dia nitady lehilahy anankiray izy dia iza le lehilahy io dia fantatsika tsara fa Jaona. Inona ny antony antsony any Jaona? Dia voalaza ny tsara amin'ny 7 eo dia ny hoe sy ny 9 dia milaza izy hoe Jaona zany nantsona mba hanambara ilay mazava. Dia marininy tsara eny hoe tsy izy nefa ilay mazava fa natao izy hanambara ihany ilay mazava. Fantatsika tsara fa voalaza ny amin'ny 5 hoe io nefa le fahazavana hanazava izao tontolo izao. Nantsona i Jaona ary tena hoe ny tena antoko isian'i Jaona dia mba hanambara ilay mazava. Tiako be mihitsy ilay tsindriana eto hoe tsy izy nefa ilay mazava fa natao fotsiny izy hanambara ilay mazava. Zasy ianao zao manoloana ny ataontsika hoe fidiran'ny fivavahana samihafa eto Madagasikara, fidiran'ny ataoko hoe ny zareo musulmana, eo ihany koa ny sinoa, eo ihany koa ny fivavahana maro samihafa izay tafiditra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Indraindray ary ohatrany te-hiteny aho hoe ohatrany tsy mifanaraka amin'ny pointuran'ny malagasy le izy. Kanefa navelan'Andriamanitra ho tonga eto amin'izao tontolo izao. Eto amin'ity Madagasikara ity azafady. Navelany ho tonga eto satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe mahazo toa mampiatrano vahiny. Indraindray tsika rehefa tonga vahiny dia eo vao tonga mampiseho toetra. Ary le toetra tsika amin'ny fotoana iny dia nanakona le fahazavana efa noraisiko sy noraisinao tamin'i Jesosy. Maro ny olona izay manodidina anao zao mijery fotsiny ankera mivoaka ianao rapitsy maraina dia jereva hoe manoloana ny olona eny an-dalana anaty busy any amin'ny toeram-piasana. Jerefa maro ny olona izay ahitanao hoe miaina ao anatin'ny fahamaizina amin'izao fotoana izao. Eny fa na dia ataontsika hoe kristianina izay mihevitra ny tenanao kristianina azy dia mbola misy ny ao anatin'ny maizina. Ary ireny dia antony nanaovan'Andriamanitra an'izao fahazavana izao hoe mba hoentiko sy hoentinao izay nandray an'izany fahazavana tamin'i Kristy izany noho ny fahasoavany. Mba hoentitsika tsy hanao ohatran'izao tsika tonga any hoe ity aho le endrika ao le mampiseho an'le hoe masimasina, mampiseho an'le hoe zange zanakianina, zange zanakianina, zange fiangonana avaria. Tsy izay zany hoe le endrika ivelany. Tsy izay ny tetiavan'i Jesosy hoentitsika ny amin'ireny olona ireny. Fa ity le fahazavana sady manazava no manazava an'ilay olona ihany koa. Tsy ho afenina araka ny raisiko le teny eo amin'ny filazantsarany Mateo toko 15 teo ny 5:20 hoe aoka hazava eo mason'ny olona rehetra ny fahazavako sy ny fahazavanao. Tsy manala ny tenako mihitsy ao anatiny satria zasy ianao dia samy voalaza ny teten'Andriamanitra ity. Aoka ny fahazavanareo hazava eo mason'ny olona rehetra ny fahazavako sy ny fahazavanao. Aoka zasy ianao tsy hanao tahaka an'le hoe misy fotoana tany ivelany nanao nanentana momba ny piasan'ny Shalom ity. Tsy fantatry na mijery izy amin'izao fotoana izao satria FLM ihany koa moa izy tsy maninona fa atao hoe karazana tsy fahazahoan'ny hevitra angamba ny ilazako azy fa tsy hoe fahadisoany. Miteny izy hoe rehefa avy nanentana zany dia hoy izy tamin'izay hoe raha za ianao madame Landos izy dia mandeha mody. Ataovy ny vakansa anao dia ataovy izay mahafinaritra anao fa zahay izy dia tsy hitory amin'ireny maizina indray. Dia taitra be tamin'izay tsy hitory amin'ny maizina. Dia nanontaniako izy rehefa avy eo. Hoy aho hoe tena marina nge izany teninao izany ahy. Tena marina nge izany teninao izany hoe maizina nge reny olona reny. Na ny silamo zany, na ny olona na ny
jios zany na zay ataoko hoe olona zay tsy nanana an' jesosy tsy nanaiky an' jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany tena marina eo zany tena zany hoe tena maizina izy de ny tena tianao ve hoan de ndeha ody a zany fa tsy mila mampirisika ny olona tsony hoe hijory vavolombelona amin'ireny olona reny ozy zay zay ozy izy tsy andeha am'ireny satria maizina reny ozy izy olona agressifa olona ratsy toetra olona mpamono olona sy ny rehetrarehetra de ozy a mantana azy hoe ary ianao a zanakiza de ozy izy hoe za ozy izy zanaky ny mazava tena marina ho azava tena zanaky ny mazava ianao za koa zanaky ny mazava de ozy a mantana azy inona ke ny antom-pisiny le atao hoe zanaky ny mazava de teo izy vo tsy maroatra ny ohatraohatra loha kely izy hoe natao anazavany maizina ka nytianao tenenina ve arazano a omena tsodrano ve zaho a zany andeha ody na hoe avelako ty azy ty hoe azo atao sa tsy azo atao ve zano a ny mijory vavolombelona amin'ireny olona reny de teo izy vo niteny hoe azafady fa diso a zany diso ny fomba fieritreretako ozy izy hoe tena de aleo zany a ireto le atao hoe mipasoka ny famalama moa fomba fitenitsika anazy na hoe aleo mitondra le ndraindray de ataotsika hoe mitondra labozy mandehatra labozy amin'ny andro amin'ny 12 atoandro hitondra labozy maneran'ny tanàna any am'le mazava ihany ny tiana hitondrana nyzay fahazavan'izay tena diso a ozy izy tena azo atao ty azy ty de eto a zany ny tehiteny amintsika hoe tsy hoe karazana fanaovana publicité amin'ny asan'ny shalom zany na hoe asan'ny fitoriana filazantsara izay atao amin'ireny hafa finoana ireny fa tena fanamariana fampatsahivana azy anao ny amin'ny hoe tena jesosy mihitsy ane no maniraka azy ianao rehefa nandray ny fahazavana noho ny fiaratsika taminysika rehefa nolazain'i jesosy hoe mandehana fa ianareo ny fahazavana zao tontolo izao ianareo ny fanasin'ny tany ianareo no iran'andriamanitra hitondra tsiro eto amin'izao fiainan'izao fantatsika tsara fa ny devoly fahavalo de mikendry mandrakariva ary tafiditra ao anatin'ny andro farany tsika amin'izao fotoana izao ny tanjony de ny mba hitaona azy ianao hilona ao anatin'ity famaizinany ity hilona ao anatin'izany asan'ny nofo zany hitatsika tsara fa tena tanteraka ao anatin'ny nysoratan Paoly amin'ny Galatiana 5 ny 5:20 ao de hitatsika tsara fa ireo daholo ny karazana toetra rehetra zay tiany satana ilofosatsika amin'izao vanim-potoana izao kanefa Andriamanitra de tena tsapako hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny avery azy ianao na de efa atao hoe nanototsika tamaraina nanao an'ireo zavatra ireo tsika natao hoe adiny ray mialohan'izao azakivy ianao azaketraka fa tsy izasy ianao no mifidy an'Andriamanitra tsy izasy ianao no mifidy hitondra ny fahazavana fa izy mihitsy no mifidy asy ianao ry zanaky ny FLM mba hitondra ny fahazavana io miainga aiza le izy miainga ato anatiko a zalandy a hitondra n'le fahazavana anaiky ny fahazavan'Andriamanitra hiditra ao anatiko a anala zay rehetra mbola aizina toetra adamaela ato anatiko rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fibebahako zany rehefa tsapako le izy hoe nandronoka nandray ny fahazavana aho de tsy izaho ihany fa araka ny ten'Andriamanitra hoe rehefa mibebaka ianao dia mba ampahirezy koa ny rahalahinao mba tongava ihany koa ianao makany amin'ny rahalahinao zay le fahazavana miampita izay fa raha ohatra ka za rery no hazava eto a dia araka ny tenin'ny frantsay hoe rassembler les feux de braise zao izy a mirehitra bebe kokoa rehefa zasy ianao no samy miaraka mazava de hitatsika fa tena hiaraka hazava ary andresy ny aiziny tsika tian'Andriamanitra zasy ianao a hampielanyizay fahazavan'izay ao amintsika rehetra amin'ny zanaky ny FLM ankehitriny dia izy ty moa atao hoe fandaharana voalohany any amin'izany hoe fahazavana zany inona ny zavatra zay tena hafatra manokana ho azy ho anao a amin'izao fotoana izao zany ireo olona zay raha hoe raisiko fotsiny zany le tena hoe fampitinako an'le hoe tsara ho fantatra hoe inona ny atao hoe zanaky ny maizina izasy anao a araka ny tenin'ny Paoly amin'ny Efesiana 5:5 de milaza izy hoe
fa maizina koa ianareo fahiny. Maizina izasanao fahiny a fa efa mazava amin'ny Kristy ankehitriny. Tsy mazava ao amin'ny tenako fa efa mazava ao amin'ny Kristy misy izay fahazavantsika izay. Koa mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Aoka zany hiala amin'ilay le lalana izay nalehantsika fahiny. Ny zavatra misy dia izao. Ankehitriny araka ny ten'Andriamanitra dia hoe aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Aleon'ny olona milona ao anatin'ny zavatra tsy mety. Efa fantatro izao fa tsy mety dia tsy mampaninona na ny anao anazy aza satria efa manomboka mitsilopolopo le fahazavana ao anaty. Efa fotoana mirotoroto moa amin'izao fiainana izao tsy haiko na ny any ivelany any na ny eto fa dia efa samy mirotoroto daholo tsika rehetrarehetra. Ka dia tahaka ny hoe mihina ny fotoana izay tsy ahafahantsika intsony manovo fahazavana ato anatin'ity ten'Andriamanitra ity. Mba miezaka ihany tsika rehetrarehetra hoe hanao asan'Andriamanitra. Firifiry ny mpanompon'Andriamanitra hitako hoe lasa nanao ary, lasa nanao tourné ary, lasa nanao an'izao. Kanefa ny zavatra hita dia hitanao hoe indraindray dia misy efa tena lobaty. Misy efa tena atao hoe ny fahazavan'ny tena ny sisany hoentiny mandehandeha ihany fa tsy ny fahazavan'ny Kristy intsony. Ka dia normal be raha ohatra ka tsy misy fiantraikany loatra eo amin'ny fiainan'ilay olona andalovany le izy. Nefa na izany tsy izany ara dia tena hoe Andriamanitra miasa noho ny anarany. Miasa noho ny anarany izy. Ka na dia tsy tanteraka ary zasy anao dia miasa noho ny tenantsika ny ten'Andriamanitra izay nafafintsika nentin'Andriamanitra hanovany olona. Tsy hoe avy amiko na avy amin'izy akory fa tena le hoe ny tenin'Andriamanitra noho ny anaran'Andriamanitra. Ankehitriny dia andaontsika tsy hanaiky intsony. Ho atao fitaovana izasanao izay zanaky ny FLM. Manentana antsika mba tsy ho ataon'ny olona fitaovana intsony. Tsy ho ataon'ny olona izay tsy tamanao anatin'ny fahamaizinana mba hoentiny any amin'ny lalan'ny izay atao hoe lalan'ny tsy fahamarinana. Fa maro amintsika amin'izao fotoana izao no tsy mahasahy intsony mijoro, tsy mahasahy intsony miteny ny amin'izany atao hoe tsy fahamarinana izany. Tsy sahy intsony maneho an'ilay fitiavan'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra ho zaraiko sy ho zarainao amin'ny olona rehetra. Inona moa ilay fitiavana io? Voalazany tsara ny Korintena voalohany toko 7:20 manambara izy ny eo amin'ny 7 fa hoe eo amin'ny 7 hoe ny 9 hoe tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly kosa amin'ny fahamarinana. Tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly amin'ny fahamarinana. Zany dia tena hoe fiainana mazava izany. Raha efa ianao ny nandray an'ny mazava dia tokony tsy hifaly anatin'ny tsy fahamarinana intsony fa tokony mijoro amin'ny maha olon'ny fahamarinana anao. Raha hitantsika fa tena hoe manempotra amin'ny fiainam-piangonana amin'izao fotoana izao izany tsy fahamarinana izany. Na ao anatin'ny sehatry ny asa samihafa na sosiete samihafa na ny firenena manjaka amin'izao vanim-potoana izao izany hoe tsy fahamarinana izany. Eto Andriamanitra no miteny. Eto ny mpaminany Isaia hitantsika amin'ny ity voalaza teo tiany hoe aizina ny manarina ny tany. Fa aminao, amiko, izay miaino ankehitriny. Izasanao izay voantso hitondra izay fahazavana izay no tian'Andriamanitra tena hoe hifoha amin'izay. Tsy hifohafoha intsony, hoe hifoha fotsiny hoe hifoha ihany dia mbola matory ambony fandrena dia mbola miandry ihany dia manao grasy matiny eo. Tsy izay intsony ny tian'Andriamanitra ataoko sy ataonao. Fa hitsangana araka ny teniny eo hoe mitsangana mihazava ry zanaky ny FLM. Mitsangana mihazava fa fotoana izao tena hitsanganantsika hanoherantsika ny zavatra tsy mazava rehetra, hanoherantsika ny tsy fahamarinana satria izany no manakona ny fahazavan'i Kristy eo amin'ny fiainantsika. Ka dia mahatonga ny olona tsy ho taitra ary ankalazan'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny filazantsara Mateo milaza eto hoe aoka hazava eo mason'ny olona rehetra ny fahazavanareo. Mba haninona ozy izy, inona le tanjona ao anatin'ilay izy? Tsy hoe ianao no hazava ho hitan'ny olona hoe horere ao anatin'ilay izy, fa mba ahitan'ny olona ny atsara n'ilay rainareo izay miantso anareo. Ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra, ny anehoana ny voninahitry Jerosalema izay resahana eto amin'ity voalaza eto ity,
izay no antony ny antsoan'Andriamanitra azy ianao haneho an'izay fahazavana izay, izara izay fahazavana izay. Io tsy midika hoe hitantsika tsara mety gaga angambo ianao mahita an'ity hoe anisan'ny fitaovana anankiray izay mirehitra, mba mirehitra ihany izy fa ohatrany tsy mirehitra tsony izy zany fa lobaty. Mirehitra le izy fa tia nefa efa apetako ny on ao anatin'le izy ohatry mbola tsy mety ihany. Fanana makany amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, manomana zany any am-piangonana tsika, mandeha dia mianatra etseroa amin'ny conférence samihafa. Kanefa ataoko hoe rehefa nifanana le izy tokony hirehatra. Fa indraindray tsika dia mamahana kely fotsiny dia iny dia maty indray. Tsy manana fotoana intsony tsika amin'izao fotoana izao hoe hamahanana ny fotsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy zavatra anankiray izay tokony ho karakaraintsika, nafinahitra amin'ny fomba ny Lotera hoe raha misy zavatra 10 minitra ao izy hitoroteny 10 minitra ianao dia tokony adiny 5 ianao nivavaka hametraka ny zavatra iny eo am-pelatanan'Andriamanitra. Mbola manana zany ve tsika amin'izao fotoana izao? Raha misy zavatra omanina dia indraindray toa ohatrany tsy ampy adiny iray, tsy ampy atsasakadiny ny omanana dia fa lasa hitoroteny. Haneho fahazavana izao sy anao, haneho fahazavana izao sy anao. Normal be raha maro ny toroteny sanatria tsy mitsara ny torotenitsika ao akory sanatria. Fa raha mandinika ny olona am-piangonana, miamara ny olona mandeha mivavaka, indraindray rehefa mivoaka ny fiangonana dia gaga ianao hoe fa inona ara ny tenenin'ity olona ity? Fa inona ara ny zavatra azon'ity olona ity tao am-piangonana atao ohatry izy le feo an-dakilosa zay hoe zany hoe niteo ihany niteo zany, mba nandeha mivavaka ihany le olona fa toatrany ohatrany hafahafa be izy mivoaka tao, ohatrany nidirany tao ihany nivoahany teo, dia mitovy amin'ilay zavatra niteneniko teo hoe mifanana fa ny fony mihidy le fony. Izasy anao na dia hianatra eto amin'izay ny vendredi biblika isaky ny vendredi ary, kanefa ny foko sy ny fonao tsy manaiky handray an'le fahazavana atolot'Andriamanitra azy anao, dia aza gaga raha toa ka hitoetra ao anatin'ny fahamaizina foana tsika. Fa eto zany tsika dia manomboka izao dia hoe anomboka tsika hianatra dia sokafana ny fo. Alohany andraisantsika ny vendredi biblika dia atao hoe adiny ray mialoha na adiny roa mialoha ianao dia fa miombana sady Andriamanitra eo. Atolotra anao ny foko fantatrao ny ao anatiko maro ny toetra izay fantatra fa tsy mendrika anao diovy aho Jesosy, diovy aho. Ary ao anatin'izay dia mangataka aminao aho Jesosy omany ny foko mba handray izay fahazavanao izay. Ary ao anatin'izay rehefa mandray ny fahazavana zasanao dia say ampiseho an'izay fahamarinana izay manoloana ny mpiarabelona amintsika. Say hijoro amin'ny fahamarinana, tsy hoe iray tsy kombakomba amin'ny zavatra tsy marina, fa mbola maizina ihany ianao raha izay. Fa tena say hijoro. Magaga angeny fahasahin'ny reto martiora atao amin'ny baiboly raha jerevantsika, fa tena say mijoro. Ary ny tenin'ny Paoly ary atao amin'ny Galatiana toko voalohany, manambara izy ny amin'ny Galatiana toko faharoa andininy toko faharoapolo milaza izy hoe tsy izaho intsony no velona hozy izy fa Kristy ny velona ao anatiko. Tsy izaho intsony no velona hoe Paoly fa Kristy ny velona ao anatiko. Zany hoe rehefa izasanao no manaiky mampiditra n'le fahazavana ao anatiko sy ao anatinao, dia tsy tokony ilay izaho izay tia tsy fahamarinana intsony no velona fa le Kristy izay fahamarinana. Izay ny tokony iseho amin'ny fiainako zany. Raha mitantana zavatra anankiray aho dia tokony ampiseho an'izay fahaiza mitantana izay. Tsy hanao an'le hoe ao anatin'ny komity dia mba mifampikonikonina kely eo aloha dia zao pourcent ihany nomena an'io raha ohatra ka ataontsika hoe tia sehatra ho an'ny sekolalahady ohatra, na hoe vola fitadiavam-bola ezaka ho an'ny ihany, dia matetika moatsika dia mampiditra an'izay le hoe pourcentage nomena. Tsy fahamarinana zany. Aoka ilaza amin'ny olona hoe rehefa tsy tianao omena 100% le izy dia tenena hoe misy anjara ho an'ny sekolalahady ao anatin'ity fa dia mangataka amintsika mba handrosoandrotsaka ao. Fa raha iteny kosa ianao hoe tia ra Kristy dia ho an'ny sekolalahady dia tena omeo anazy io harina ray manontolo io. Zay ny atao hoe fahamarinana izay.
raha ohatra ndraika hoe any anatin'ny fitantanana anankiray ny zavatra famarinana anankiray raha hoe miara-mivory zany ny olona ao anatin'ny sehatra ny fiangonana anankiray ao anatin'ny fiangonana ihany moa ny resahantsika eto satria zay ny mahazanaky ny fiangonana atsika rehefa mivory ao anatiny eo a manahoana ny fifandraisana ny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy ozy izy fa rehefa ny anankiray kosa ny tsy mijoro de tadio fa tsy mandranitra iny fa manadombo ka izao sy anao zany a raha ohatra ka mijoro anatin'ny fahamarinana de tokony mampiseho an'izay amin'le namatsika tsy manao tsinitsinina ny namatsika tsy manambanambany ny namatsika tsy manao tsinitsinina ny namatsika fa anao tahaka an'le fiainan'i Jesosy hoe miezaka mandrakariva manao zay mahafaly ny hafa manandratra ny hafa Jesosy nanaiky nampahantraina mba nahatonga asy anao hanakarena zany hoe le toepon'i Jesosy mihitsiny zany a le toepon'i Jesosy amin'ny mahafahazavana anazy a no tokony toetra ao anatin'ny foko sy ny fonao raha miditra amin'ny fiangonana anankiray ianao dia mahatsapa hoe ndraindray de misy fiangonana zay ahitanao hoe tsy ahitanao hafanana fiangonana zay tsy ahitanao aim-panahy satria maninona na ny teny mivoaka ao na ny olona zay mivoaka ao na ny mpandray fitenenana de indraindray ahitanao an'izay le hoe tsy mitory ny teny fa mitory tena mitory tena de tena de ny mombanao foana de mombanao foana de ny momba ny fiainanao zany no ambara indraindray efa nahita an'izany fiangonana zany a tsy ilaza amintsika hoe taizy zany ary rehefa hitatsika fa tsy manaraka ny eritreriny ny zavatra ataonao de efa manomboka somary asorina na ezahana hitadiavana toerana na ezahana hitadiavana hevitra mba hanesorana anao anatin'io tsy fahamarinana zany ny fahamarinana de mikendry fikambanana firaisana fihavanana mandrakariva iny fa na de ataoko hoe ho maty antoka raha kanefa hipetraka tsara ny fifandraisantsika sy anao tsy maninona tombony ho anahy zany tombony ho ahy fifandraisako aminao na de nataoko hoe nanafoizako ataontsika hoe tombarotra kely aza ny fahamarinana anatran'Andriamanitra dia mikendry mandrakariva zay fampihavanana izay amiko sy aminao ary amiko sy Andriamanitra hafatra foy no ambarako amintsika amin'izao fotoan'izao hoe manoloana izay loha-hevitra izay noraisina teto androany izay hoe ny fahazavana na ny zanaky ny mazava manoloana ny famaizinana izay misy amin'izao vanim-potoana izao fotoana izao ry havako a izay tena hoe endritsika hamantarana ny tenantsika hamantarana ny tenantsika tsy hoe akory mamantatra ny tenantsika amin'izao eritsaitsika fotsiny zao fa ao anatin'ny fandinihan-tenantsika ao anatin'ny fitokanantsika fotoana fanokanatsika fotoana ionana amin'Andriamanitra ao anatin'iny fotoana iny tsika no maneho amin'Andriamanitra mampiseho aminy ary tena mamela azy mihitsy ny hoe Andriamanitra ampafantaro anahy ny tenako Andriamanitra mahafantatra azy ianao ange fa tsika ny tsy mahalala ny toepontsika indraindray tsika ny tsy mahalala ny zavatra ataontsika tsy mahita ny zavatra tsy mety ataontsika fa eo tsika rehefa mifanatrika amin'Andriamanitra de mangataka ny fanahy masina hoe toroa ihany zavatra tsy mety atao ampafantaro any zavatra tokony ialako Andriamanitra raha vonona ny amin'izay fanamboaran'izay zasy ianao de ho hitanao fa hiteraka fahazavana lehibe ao anatinao zay fa raha izasanao mbola mitoetra amin'ny fanamarina tena fihevera-tena hoe mety foana ny zavatra ataoko tsy maninona zao zavatra zao e tsy mampaninona anareo tsy miraharazy ataon'ny olona any fa de zay ataoko ihany ny fantatro mampalahelo an'Andriamanitra zany ary nefa raha anao de hitoetra amin'ny fitokana monina hitoka monina ianao ndray andro any satria isika zay mihevitra ny tenatsika hoe tsy miraharaha ny hafa izay dia tena hoe
manamboatra sahady tahaka ny mahita ny Hamana izay tantaran'ny Estera, niezaka nandavaka ary niezaka nanao an'ity le iny ty fanatonana 50 mètres ty hanatonany amin'ny Mordecai rehefa tsy nanaiky nanompo anazy, tsy nanaiky ny eniny teniny, tsy nanaiky nanaja anazy. Nefa rany izy ihany nantona teo. Ny zavatra tiako tenena ao anatin'izay dia zao hoe andeotsika rehetra handray marina izany fahazavana hoentiny tenin'Andriamanitra izany. Tsy hanao tahaka ny hoe mieno manao ny tenin'Andriamanitra tahaka ny rano an-damosindrisa fotsiny, ka dia mba mieno any isaky ny alahady mba hitan'ny olona ihany fa io fa mihay ny tenin'Andriamanitra, présent isaky ny alahady, présent isaky ny asa fanompona, kanefa tsy misy zavatra azo tazana aminao. Fa andeotsika mba tena hoe hanaiky anao tahaka ny Maria hoe tena ihainao an'Andriamanitra, hanaiky hampiditra ny tenin'Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao ary tena hoe hanaiky hankatoy ny voalaza an'Andriamanitra, hifankatiza aho sy anao. Tsy hoe hameno an'ity Facebook ty fotsiny tsika rehetra zay zanaky ny FLM, dia ao tsika dia hifampizara fotsiny hifampizaraka, nefa rehefa mifankahita eny tsy arakaraky le zavatra sorata anatiny le toetra sy ny fihetsika fa ndraindray mampalahelo. Andao tena iseho hoe tena zanaky ny mazava mariny tsika rehetra, dia ho hitanao fa na manahoana hamariny Silamo tonga eto Madagasikara, na hamariny Sinoa tonga eto, na olona rehetra izay hamitaka ny Malagasy, rehefa manomboka zasy ianao no hiaraka hifampitantana, hihavana, hikendry an'izany fihavanana marina izany ao anatin'ny fahitsiana, fahamarinana, fanetretena, satria izay ny vokatry ny mazava izay araka ny voalazan'ny Efesianina teo. Raha izay ny toetratsika sy ny toetrako sy ny toetranao dia mino aho fa na manahoana paikady hoentin'ny reto vahiny izay ataontsika hoe araka ny lazaiko tamin'ny voalohany hoe tsy tena mifanaraka amin'ny pointurantsika kristianina, dia raha toa ka izay no ataontsika rehetra dia tsy misy tokony hatahorantsika, tsy misy tokony hatahorantsika satria le fitiavan'Andriamanitra no mitoetra ao anatiko sy ao anatinao. Le fitiavan'Andriamanitra izay mahita ny olona rehetra amin'ny masom-pitiavany, onena tahaka ny fon'ny Jesosy mahita ny olona mpahoriany dia voly sy ny asany rehetra. Tsy zasy anao kristianina izay fa manana ny mazava indray no hanosy-botanana hoe anao tsindrifa lavany ny olona ao anatin'ny maizina, fa tena hijorontsika hoe hitondra ny fahazavantsika amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana sy ny fanetretena, hitondra ny fahazavantsika an-tany. Inona ny tianao ataoko aminao, fa tsy hoe inona ny azonao atao amiko, inona ny tianao ataoko aminao. Moa misy zavatra tianao azoko atao anao ve? Le olona foana ny voalohany zay le atao hoe fanana mazava zay, hitondra ny fahazavana, tsy hanafina n'ity fahazavana ty hoe ary amsehatra ny fivorian'ny komity dia afenina ry aloha le fahazavana, ary amsehatra ry am-fiangonana dia ohatran'ireny sanatriny zany tsika, ohatran'ireny hoe dia rehefa mangy faty dia rehefa manakaiky alia lavidavitra ny famangina aloha dia miresaka tsy misy tsisy resaka hoe nilazako azy hoe mba fiantrara zany mihitsy fa dia tena resaka dala no atao aria atao hoe 10 mètres mialan'ny famangina, manomboka manatinatiny famangina dia efa manomboka miova ny endrika dia mba malomaloka kely daholo mba mampiseho an'izay le hoe fahaizana miara-miory. Io dia manjonja dia mba manao kely ohatr'izay raha indraindray fa vao tafavoaka teo miverina indray tavela taria le toetra. Tsy hanao tahaka ny hoe rehefa ana-piangonana dia rehefa natrehan'ny fiangonana amin'ny mpiara-mivavaka dia manahoana tompoko, tahiny tompo daholo ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoy izao anahy, izany hoe mampiseho an'izay le teniniko teo le hoe tsara tarehy ivelany, masomasina ivelany. Fa tena tokony fotoana izao hialantsika amin'izany fomba rehetrarehetra izany. Andeotsika rehetrarehetra hifanatona, esorintsika izany hoe toetra taloha izay tia hanavanava tena, tia hisehoseho, tia hanambonimbony tena, fa andao tena hoe hianatra ny toetran'i Jesosy ho zatra amin'ny fietrena izasy anao. Hifanampitsika, hifandray tanana isika, ny amin'izany hoe fampelezana ny filazantsara
fampelezana n'izany fahazavany Kristy zany eo amin'izao tany maizina izao. Na amin'ny tokantrano sy ny tokantranonao ary angedy mety misy olona izay mbola atao anatin'ny maizina ao. Mbola misy olona very ingeo anatin'ny tokantranoko sy ny tokantranonao ry avako e. Ianao no mety irahan'Andriamanitra hitondra ny fahazavana atao amin'ny tokantranoko. Izaho no mety irahan'Andriamanitra hitondra ny fahazavana any amin'ny tokantranonao. Mifampila izaho sy ianao. Tahaka ny araka ny voalazan'ny bokin'ny Romanina 12 ny 15 dia ny hoe izaho sy ianao dia ray ihany, zany hoe tenan'ny Kristy, vata tenan'ny Kristy izaho sy ianao. Ka na ty amin'ny lohany ary ianao dia aza manao tsinitsinina ny tanana. Aza manao tsinitsinina hoe za tsy mila anao ry tongotro. Za tsy mila anareo fa za aloha ny eto tsy mila nizaniza. Zany manapaka, zany mandidy, ty loha ty ihany zany. Dia atao olona zany reto tanana sy ny tongotro reto. Makaiza io olona io rehefa tsisy tanana tsisy tongotra. Fa ilaina daholo ireo, nataon'Andriamanitra ho fitaovana daholo ireo hitondra izany fahazavana zany eo amin'ny fiangonantsika malagasy. Andao za sy ianao izay efa nandray an'i Kristy. Mino fa samy efa nandray an'i Jesosy daholo sika rehetrarehetra matoa tavita tanatin'ity zanaky ny FLM ity. Dia andaontsika rehetrarehetra tsy fampijery arina tava fa mba hifampiteny rehefa misy zavatra tsy mety. Tsy amin'ny fitsaratsarana fotsiny fa tena hoe amin'ny fahalemem-panahy, mifanaratra amin'ny fahalemem-panahy, mifampitarika amin'ny zavatra tsara, mifampitarika amin'ny fifanomezam-boninahitra, ary indrindra mifampizara izay hoe fitiavana izay. Fa ireo olona manodidina antsika ireo, izany fitiavana izany no tsy ananany. Le fitiavana izay ataoko hoe nomen'Andriamanitra azy ianao dia Jesosy Kristy zany. Le fitiavana vaovao an'ny musulmane, fitiavana vaovao an'ny tsy mino hafa, fitiavana vaovao an'ny gentilisa. Izay no tokony hoentintsika eo amin'ny tokantranontsika manomboka androany. Fa dia raha marana ny fampianarana androany lava be le izy raha ohatra ka hitariko fa angamba ny mbola tohizantsika indray amin'ny manaraka. Fa dia engane za sy ianao mba tsy ho anisan'ny olona izay hihevitra ny tenantsika ho voky amin'izao fiainan'izao araka ny ohabolana 7 toko 7 na 7 dia milaza izy hoe hitsakitsahany voky na dia nitohy tantely aza fa maminona kosa na dia ny zava-mangidy rehetra aza. Aokatsika mba tsy anisan'ny olona izay anitsakitsaka ny tenin'Andriamanitra anao hoe efa milamina tsara ny fiainako zao efa mety tsara ny fiainanay zao tsy mila n'izany mandeha mivavaka isaky ny alahady zany, tsy mila mandeha mamonjy fifoazana matetika zany, tsy mila mianatra n'izany amin'ny vendredi biblika matetika zany fa indrepandea isam-bolana dia ampy. Zany mety ho zavatra iseho rehefa mihevitra ny tena hoe voky isika. Fa andaontsika mba hanao tahaka an'ilay anankiray hoe mamy nona na dia ny zava-mangidy rehetra aza. Mamy ny olona nonany zany atao hoe mahita ny olona rehetra voavonjy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, na dia ny atao hoe hiaritra hitondra ny azo fijaliana isan'andro isan'andro, tsy afaka hanao sitrapony tena isan'andro isan'andro, tsy afaka hanery ny olona hanaraka ny sitrapoko isan'andro isan'andro, fa mba hiezaka hilanja n'ilay azo fijaliana. Tsy mora nge zany atao hoe ny safidy ny hafa zany foana na hoe ny mahafaly ny hafa zany foana ny atao nefa zay ny safidin'i Jesosy zay. Ka raha izay ny lalana nalehan'i Jesosy miaritra ny mafy teo amin'ny azo fijaliana izy, mangidy taminy zany atao hoe miaritra ny mafy zany no ny amiko sy ny aminao, dia mba hanjarako sy hanjaranao indray izay hitondra n'izany fahazavana zany, izay hanao ny asany araka ny teniny hoe zay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa. Eny fa na dia hanao asa lehibe noho izany izy hitondra ny fahazavan'i Kristy eto amin'izao tontolo izao, any amin'ny faritra rehetra n'aiza n'aiza rahan'izao tontolo izao, tsy ao amin'ny FLM ihany fa zay rehetra nanoloran'i Jesosy ny tenany, na tsy FLM izy, na FJKM izy, na amin'ny FFKM izy, na fiangonana zandriny izy, na amin'ny olona tsy mpino, samy tiany Jesosy ho vonjena daholo ny tsirairay avy amin'ny olombelona rehetra. Aoka ny fahazavako sy ny fahazavana ao anatinao, tsy hifidifidy an'ilay hoe ty fahazavana ty takonako raha vao misy olona fiangonana zandriny mandalo dia aleo aloha tapenana, na hoe
raha vao mahita olona izay tsy de mifanarakaraka amin'ny firehana rahantsika de aloha tapenako fa ny fahazavana na manahoana na manahoana toetra ny olona izay hitondranao azy tsy maintsy resy ny fahazavana raha tena fahazavana marina no entiko sy mentinao raha tena le Jesosy fahazavana zao tontolo izao marina no entiko sy mentinao fa tsy le hoe fahazavana tenanao sy ny fahaizanao sy ny fahalalanao na ny fahendrenao reny de mahatonga ny olona ilona ao anatin'ny fahamahizinana fa raha tena le fahazavany Kristy no entiko sy entinao a de mino aho mino 100% ro 100% tsy fantatro tsony zay fomba ilazako anazy a tsisy tokony atahorantsika fa Andriamanitra efa nampanantenantsika fandresena fa na de aiza aza manarina zao tontolo izao ho avy ny firenena maro rehefa mijoro fahazavana ianao teneniny amin'ny 7 ho avy ny firenena rehetra hanatona ny fahazavanao hanatona ny fahazavako hanatona ny fahazavatsika ry zanaky ny FLM mo raha manaiky izasanao manomboka izao tena hitsangana fa tsy hoe hitsangatsangana fotsiny na hoe hijorojoro fotsiny hijoro kely de miletika indray de hijoro kely de miletika indray fa tena hoe hijoro itsika rehefa sendra reraka ianao mijoro de mba mila namana miantso namana hoe mba avika iza mba ampaherezy voatra manomboka reraka de miara-mijoro indray nareo zay le hoe ao anatin'ny fifankatiavana ka rehefa mifankatiatsika rehetrarehetra eo a tsy mifampiazy ato anatin'ity Facebook ty zany atao hoe mbola fahamahizinana zany le ndraiky mamenatra le izy zavatra miariary eo zavatra soratanao mampiseho fijoroana vavolombelona amin'ny zavatra soratanao ianao nefa zavatra tsy mety ny zavatra soratana fa rehefa teratezitra ianao a zasy ianao zany ny teneniko amin'izany de aoka sika tsy hanoratra satria ao anatin'ny fahatezeran'ny olona rehefa ao anatin'ny fahatezerana ny olona de tsy ahitana ny fahamarinan'Andriamanitra fa rehefa tezitra ianao a de ndana aloha vakivaky eo ny vato ary ananina ary a tena mitabatabahana ianao a tena hoe loary eo ny fonao de rehefa hitanao fa vitanao hoe naposaka ao tamin'Andriamanitra le izy alohany anaposahanao ny vavanao amin'ny hafa de sokafy ary aloha ny vava sokafana amin'Andriamanitra aloha zao daholo Andriamanitra ny zavatra tsy zakako tsy tiako anie nataony tsy tiako anie zao rehetrarehetra de rehefa hita fa nitarafin'ny fahazavan'Andriamanitra le azy natao anatinao a de miala tao anatinao le fahamahizinana de olona niverina mazava ianao zay ianao vao manorata de ho hitanao tsara fa na ianao amaky an'le izy ary de ho tratra le fahazavana koa ianao ary de ho gaga ianao hoe ty misinda le izy ary toa niova le olona nieritreretiko ohatran'izao satria ianao nijoro vavolombelona ianao nanome modely fa raha ny zavatra teneniko sy teneninao no zavatra miantsy olona mandrakariva de tadidio fa fijoroana vavolombelona zay nitarika ny hafa ilona ao anatin'ny fahamahizinana zay ka de aza gaga ianao raha toka io tahaka ny tasy d'huile rehefa misy ray na roa na telo mifanoratra ao dia ka hoe zavatra maizina ny zavatra soratanao tsy mitondra tsy maneho ny voninahitr'Andriamanitra de tadidio fa manimba zay ary ny olona rehetra zay ao ambadika manaraka rehetra de hitatsika fa raha misy tsy mahay miambina ao a de tratra ary de samy fahamahizinana daholo ny linina firy de mahamenatra zany fa de misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izao vendredi biblique zao a tsy vendredi joli akory fa tena vendredi biblique zay tena ianarako sy ianaranao marina an'izany hoe mijoro ho fahazavana izany de ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra tompoko.
Sini